Betsaka tamintsika no taraiky teto amin'ity fanokafana kaonty Indeed ity. Ho an'ireo izay mbola tsy maharaka aloha zany de zany nizara fombafomba ahafahana mitady asa aty États-Unis aty zany de nizara roy lien de anisan'izany ny Indeed. De betsaka no nanao création ana compte satria mila compte ty Indeed ty ahafahanao miresaka amin'ny représentant an'le orinasa mivantana zany. De ahoana ary nahatongavan'ny olona teto aloha voalohany indrindra? Voalohany indrindra de afaka ataonao ny mandeha makao amin'ny Google de mikaroka mihitsy ianao hoe Indeed. De raha ny tokony ho izy de tokony mahita ohatr'izao ianao zany. Rehefa mahita ohatr'izao ianao de klikenao iny de tokony ohatran'izao zany ny front face n'le plateforme zany. De rehefa mahita an'izay ianao de raha manana telefaonina tsara moa ianao de afaka mi-scanne maka information tsara sy ny sisa fa klika an'ity hoe sign in ty ianao de matetika zao antsika laim-panahy tonga de ametraka ny email antsika eto fa ny tsaratsara kokoa ity browser nanaovanao fikarohana ity de mampiditra ny Gmail anao zao compte Google anao zany ianao de am'izay rehefa miklika an'ity ianao de tonga de mi-communiquer am'le compte Gmail anao le izy de tonga de mitondra anao eto direct. Zany hoe mi-passer an'le zavatra be da be tokony natao zany. De eto am'izay ny olona ny taraiky. Fa maninona ny olona ny taraiky eto satria ato amin'ity tsy misy Madagasikara. Fa hisy Madagasikara eo rehefa avy eo rehefa tena ataontsika le fikafika kely. Ny fanahiniako natao ohatr'izao mihitsy ity satria ity browser ty na ity Firefox ampiasaiko ty de tsindriana VPN le izy. De ny IP adresse ampiasainy ity mitifitra any amin'ny Madagasikara zany. Fa raha ny tokony ho izy ny olona aty États-Unis de na amin'ny firenena sasany de tokony misy an'le bara anankiray ito hoe natinao. Ohatr'izao zany no tokony fisehony hoe verify de natinao. De ahoana ary ny fomba ialana am'izay? Zany hoe fika voalohany zany mampiasa VPN de ataonao mitifitra makaty États-Unis na andramanao zay firenena mampiseho an'le natinao iny de skipevanao zany ty de any aoriana any ataontsika hoe ahoana ny fomba i-verifiena an'le numéro avy eo. Fa ireto misy outil ampiasain'ireo namantsika izay misehatra eo amin'ny resaka hoe digital nomade zany. Ty anankiray ty virtual number le izy de zany hoe numéro virtuel zany afaka vidinao le izy de manao paiement isam-bolana ianao sy ny sisa de eto izy afaka klikenao mihitsy hoe raha resaka Indeed de misy ve? De fa io le izy io de Indeed hozy izy io ny ividananao anazy zany. De misy numéro ohatran'izao betsaka ohatran'izao. Fa raha ohatra indray ianao liana amin'ny resaka ho an'ireo namako manao digital nomade moa zany no mizara amiko amin'itony fa zao le izy vao tena hoe nilaina nizaraina eto amin'ity Facebook ty. De afaka mividy ny ray am'reto ianao jerenao ato hoe inona le ato amin'ny lisitra ato efa hita be io moa zany hoe États-Unis mety tsara de tadiavinao hoe misy France avy eo sa misy États-Unis de iny no alainao zany. Rehefa vita zay de rehefa anananao am'izay le numéro avy am'reto de atsofoka ao eto le izy. De mandeha ianao manao an'le izy de rehefa tonga hoe vita hatramin'ny farany le izy de tokony mahazo ohatr'izao ianao zany. Tokony mahazo ohatr'izao ianao. Ohatr'izao zany le profil anao rehefa avy eo. Efa nasoroko teto moa zany le numéro satria numéro-ako personnel no nampiasaiko satria za efa manana numéro aty États-Unis de mba ahafahanao manova an'ity de mandeha ianao ataonao Madagasikara aloha eto. Rehefa vitanao hoe Madagasikara iny de jereo anie le izy avy eo Madagasikara. De atsofoka anao eto fotsiny le numéro anao de tsy klikeny ty fa raha klikenao ty de lasa hitan'le mpampiasa hoe numéro avaizy ty. De rehefa vita zay de ataonao save le izy avy eo. De vita hatramin'ny farany le izy le niteneniko teo zany hoe raha mampiasa an'le VPN ianao de miklike an'le hoe natinao de afaka ovainao sy verifienao am'izay le numéro anao eto. Raha ohatra indray nefa ianao ka mampiasa an'ireto zay hoe reto zany moa zany raha ohatra ka hoe te hanao zavatra digital ianao na ohatran'izany na te hanao YouTube ianao
ampidi-bola amin'ny YouTube de ilaina ho be ity manaraka tsika mety hanazavazava kely an'zay. Fa rehefa ohatra zany tsy ilainao le izy de annulé-nao fotsiny am'zay reto satria efa manana an'le numéro verifienao ato. De zay no fanazavana kely manampy antsika niala an'iny obstacle kely iny satria ela no ni-créer-ny compte koa de tsy nisy an'ty verification ana numéro ty zany taloha tam'zany fotoana zany. Fa zay aloha ny androany fa de amin'ny manaraka indray, mazotoa.